Niezaky ny nangina ihany izay fianakaviana saingy efa tsy rariny intsony ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Nomelohana ny vadiko noho ny famotsim-bola sy eloka teo anivon'ny fahaditsiranana ary nahasazy higadra 5 taona hatrano maizina. Voa efa tanteraka izany saziny izany ny fa 4 ny volana febroary 2024 ary tokony hivoaka izy araka izany amin'io fotoana io. Ankehitriny anefa naray taratasy izahay fa ho defereny izy anio noho ny rara tentative d'évasion. Ny zava-nisy dia noho ny adidy izay tsy azo nialany teo anivon'ny fianakaviany dia nangataka demande de sortie sous escorte izahay ny faha-20 ny volana aogositra 2024 ary nahazo alalana izy avy amin'ny lehibe ny fonja ka narahany mpiambina ary niverina avy hatrany indray teo anivon'ny fonja tao aorian'ny fanantanterahany io adidiny io. Ity ny taratasy manamarina izany. Arak'izany, tsy marina velively ny filazana fa nanao tentative d'évasion imbola rajona ary tsy tokony hisy akory io déferment anio io. Koa miantso ny filoha Andrinirina Rajoelina, ny ministry ny fitsarana Ramatoa Randriamanantenasoa Landombola-Tiana sy ireo manam-panahy rehetra mba handray ny andraikitra manoloana ny tsirariny, ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fanitsakitsahana ny zoma olona izay mianjady ambola rajona. Kare izay tompoko miantson'izay izay ataonareo aminy, efa noefaina ny saziny 5 taona ary efa be izay fotoana tsy niarahany tamin'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany manontolo izay. Misaotra tompoko.